Manao ahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Izay indray no hevitra hodiniantsika anio miaraka amin'ny Fandarina Universe izay ahitantsika ny hoe ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra asy ianao. Asa anasana anao hiaraka ao anatin'izany. Falitafaraka aminao ao anatin'izao fandaharana izao. Andinika lohahevitra manan-danja anankiray indray isika mandritra ny 3 volana eo. Ary lohahevitra manao hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsara kokoa ny tombon'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary soa antsika izany. Ny lohahevin-dehibe voaloha iarahantsika ao anatina herinandro dia manao hoe miatrika ny tena zava-misy marina. Ahoana ny tena zava-misy marina izay hita maso sa izay tsy hita maso sa ahoana ny amin'izay. Anio isika hiaraka ao anatin'ileo ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra. Andao isika aloha hiara hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa manana an'izao ampampotoana izao iarahana aminao, sitraka indrindra ny ampatanjahanao anay, ampahazavanao ny sainay, hatakatra ny sitraponao ary hahita ny mahizay anay eo anatrehanao mba hahafahanay manatona anao. Koa tario amin'izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy no anangatahanay sy anirianay izany vavaka izany. Amen. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mety manana fotoana kely angamba ianao hieritrerintana hoe aiza ho aiza izao ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Efa tsara ve sa miharatsy ve? Efa mety ve sa manahoana? Mety hoe manana fotoana ihany ianao hiarahana amin'Andriamanitra ao anatina fivavahana, ora raikitra na ora miovaova, na hoe mahatsiaro lalandava dia amin'izay fotoana atsiarovana. Mety hanana fotoana ihany koa ianao eny an-dalan'ny fiainana eny andiniana soratra masina. Mety ora raikitra ihany koa, mety ora tsy raikitra na miovaova. Ary mety hatokanao aza hoe hienoana toriteny ara-tsoratra masina ny fotoana anankiray amina fandarina maro samihafa. Fa izao asa rehefa nydinianao ihany koa hoe mandroso ve nefa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sa tsia? Fa na ianao zany tena miha miroso, na ianao koa tena miha mangatsiaka, dia raha eo an-tenatenan'izay ianao dia somary mila mijery mandinika ny tena ihany koa zany raha toa ka matimaty. Ao anatin'ity rahantsika ity moa dia andinintsika eo amin'ny Apokalipsy 7, ny 4:4 ka hatramin'ny 12:20. Afatra ho an'ny fiangonan'ny Laodikia izy io ary anasako anao ny hamaky azy, izany hoe hitantsika miandalana eny an-trano moa izany izy io ao anatin'ny fiarahantsika mianatra. Mety mihevitra ihany koa isika hoe tena efa mety ny fifandraisako amin'Andriamanitra, kanefa ahoana ny fahitan'Andriamanitra an'izay fifandraisana izay? Fa tadidio fa na ny anjely aza dia gaga amintsika hoe fa nahoana reto olombelona ireto no tsy dia rototra firy amin'izany hoe angetaheta anakaiky kokoa an'Andriamanitra izany. Izao no mety ho lazain'i Jesosy raha ohatra izy ka miresaka amiko sy aminao araka ny tenin'ny soratra masina ihany. Amin'izao andro farana izao rehefa jerena ny tenantsika araka ny afatr'Andriamanitra dia voarakitra eo amin'ny Apokalipsy 7:4-12 ka hatramin'ny 12:20 ny tena situation na ny zava-misy mazava amintsika hitan'Andriamanitra avy eo amin'ny fitoerany masina, ary tsy mba mandainga Andriamanitra na hoe mamoriporina na ihany koa hoe tsy mahatoky ny zavatra teneniny, fa tena sady mazava no mahitsy amintsika, miantefa amintsika izany. Ambaran'Andriamanitra zany araka ilay Apokalipsy 7 manomboka eo amin'ny 4:4 fa isika io dia manana fifandraisana matimaty sady tsy mafana no tsy mangatsiaka fa matimaty. Ary izay fifandraisana izay tena mila dinihantsika tsara hoe ahoana ny fomba fisehoan'izany. Ho hitantsika moa izay fa izao raha ny fijerin'Andriamanitra zany ary izay ny marina dia matimaty isika amin'izao fiangonan'ny vanim-potoana na ny andro farana izao. Ary izay tsy hoe matimaty fotsiny dia izay ilay toetra, fa ho alohan'ny vavan'Andriamanitra isika raha tsy mitandrina. Ary satria raha tsy tsiro dia alohan'ny vavan'Andriamanitra. Izao nefa noho izy tsy mbola ny teny Andriamanitra tena efa alohako mihitsy ianao fa aok'izay. Fa izao mbola miay atsika izy ary mbola manoro hevitra atsika izy ao anatin'izay. Ankehitriny izy dia miresaka amintsika ary ao anatin'ny Apokalipsy 7:4-12 sy ny manaraka io
dia misy torohevitra ho antsika mahakasika an'izany hoe tsy manosom-botanana fotsiny Andriamanitra fa tena mitady izay hamerenana antsika ho amin'ny hafanana, ary izay hafanana izay tena tiany iainantsika amin'izao andro farany izao. Ny Apokalipsy 3:7-8 milaza ny toentsika hoe miheviteny isika fa efa manan-karena ampy amin'ny ara-pivavahana ary tsy misy mahory, kanefa kosa dia hoy Andriamanitra hoe ianao ny tena mahantra, ianao ny tena jamba ary ianao ny tena mitanjaka, zasy ianao izay. Ary asaina isika tsy manosom-botanana antsika izy ary manasa antsika izy fa te hanasitrana antsika. Te ho tiany raha ho sitrana hiala amin'ireo toetra telo ireo izaho sy ianao. Manoro-hevitra ary izy, mividiana amiko izy, ary io mividy io rehefa jerena ny heviny dia hoe takalozana, izany hoe ny fahalainantsika sy ny tsy fitokisantsika amin'Andriamanitra dia atakalo zava-tsoa avy amin'Andriamanitra. Sarobidy loatra izany, misy ilay hoe volamena, misy ilay hoe fitafiana fotsy ary misy ilay hoe odi-maso. Ireo ny tena mahasoa asy anao ary sitrany raha handray an'ireo sy hampiasa an'ireo isika. Saingy izao hoe ny safiditsika ny mamaritra hoe ety sa tsy ety ilay fanasitranana. Manasa antsika Andriamanitra andao isika hisafidy tsara, handray an'ireo volamena, fitafiana fotsy ary ilay odi-maso, dia andeha amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ary ho tsara indrindra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ho tsara indrindra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Andao entsika mbavaka izany, vavaka isika. Misaotra Tompo fa ianao no mitondra anay ary tianao izahay raha mandeha amin'ny fahitsiana eo anatrehanao, mitandrina ny sitraponao. Nanoro-hevitra ianao satria matimaty ny toetranay ary tsy tsara dia hoy ianao hoe mividiana volamena voadio tamin'ny afo, fitafiana fotsy ary ny odi-maso. Izany rehetra izany dia natao hanasitranana anay. Ampio izay hahatakatra an'izany ao anatin'izao fandalinana ny soatra masina izao mba hitombony ny fifandraisanay aminao isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.